faly miarabantsika rehetra izay manaraka n'izao fandaharan'izao ndray izahay. Mbola ny pasteur Mahery Razafindralamby no mitondra ny fahasoavana anao tokantrano iray. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy anie hitondra fahatankarana sy fahazavan-tsaina amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra izay entina amintsika eto androany. Mikorotana izao tontolo izao amin'izao fotoana izao noho ny ady etseroa ny toetrandro izay tena efa tsy manaraka ny tokony ho izy intsony noho ny ataon'ny olombelona ihany. Tsy maharaka intsony ny toe-karena satria mitombo be koa ny olona ka tena mitombo izay tsy izy ny fahantrana maneran-tany. Aparitaka ny aretina manerana an'izao tontolo izao mba ahakahoany toe-karena sy ny firenena rehetra ary andringanana olona maro. Ny vahaolana tokana izay aseho sy voiziny ireo mpitarika maro manerana an'izao tontolo izao izay mifehan'ity zao tontolo izao ity dia planina tokana ihany, ny ananganana fanjakana tokana, finoana tokana, toe-bola sy toe-karena tokana izay atao amin'ny teny frantsay hoe nouvel ordre mondial. Fanjakana tokana manana filoha tokana sy finoana tokana mba hifehan'ity zao tontolo izao ity. Mahavariana dia efa voasoratra tao amin'ny soratra masina 2 taona lasa izany fanjakana tokana sy finoana tokana izany. Apokalipsy 7:12 no misy azy. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo dia milaza n'ilay président mondial, ilay gouvernement mondial na bibidia voalohany no ilazan'ny baiboly azy sy ny rafitry ny fanjakany. Milaza ireo andinin-dahatsoratra masina ireo, ny rafitra ho apetrany rehetra rehefa tafatsangana izy. Ny andininy 1:20 ka hatramin'ny 5:20 dia milaza n'ilay antikristy faharoa na ilay bibidia faharoa, ilay religion mondial io. Izy no mpitondra fivavahana malaza indrindra sy be mpitia indrindra ary toteny indrindra hoy ny baiboly. Ka dia anambatra ny fivavahana rehetra samy hafa hiara hivavaka izy sy hampanaiky ny olona rehetra anaraka n'ilay bibidia voalohany na anaraka n'ilay président mondial izy. Ary ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 5:20 dia milaza ny rafitra ekonomika mondial izay toe-karena mondial tokana tsy maintsy arahan'ny olona rehetra dia ny mariky ny bibidia izany. Iray tendry ireo bibidia ireo ka anangona ny miaramila izy dia hiady amin'ny Israely ary hitondra n'ity zao tontolo izao ity koa ao anatin'ny 3 taona sy tapany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy, izay 3 taona sy tapany vanim-potoana ataon'ny soratra masina hoe fahoriana lehibe. Ho faranan'i Jesosy Kristy amin'ny fiaviany izany rehetra izany, hivoaka izy ka hitaingina soavaly fotsy ary hitsara ny firenena rehetra. Hoy ny Apokalipsy 7:7 hoe ary hitako ilay bibidia sy ny mpanjaka ny tany ambanin'ny miaramilany tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny miaramilany, ary nosamborina ilay bibidia ambanin'ny mpaminany sandoka dia ilay manao ny famantarana teo anatrehany izay netiny namitaka ny efa nandray ny sariny ary dia natsipivelona ho any amin'ny fariafo mirehatra solofara izy roa. Ilay lehibean'ny gouvernement mondial sy ny mpitarika ny religion mondial izay ho avy ho resahany eto io. Dia ho resahantsika indray androany amin'io gouvernement mondial io hoe aiza ho aiza ny misy azy amin'izao fotoana izao. Hoy ny apôstôly Jaona ao amin'ny Apokalipsy 7:1 ary nitsangana teo ambonin'ny fasikin'ny ranomasina izy ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka 17 ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10 ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Izay efa hitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny an'ny bera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Io aloha no mamaritra ny rafitry gouvernement mondial io na ilay antikristy voalohany io sika teo. Izy no lehibean'ilay gouvernement mondial hitsangana. Tsy ampy loatra ny fotoana eto fa afaka misitraka ny DVD fanazavana azy amin'ny tsipiriany ianao raha mahaliana anao ny lesona mamofivofy ny momba n'ireo fanjakana ireo amin'ny Daniel 7. Vakianao milaniny io rehefa avy eo fa hofitintsika fotsiny nandroany aloha. Miresaka ny baiboly ao ireo fanjakana mandrafitra ny gouvernement mondial io izay aleo tena ny olazan'ny mpaminany Daniel azy tao amin'ny Daniel 7. Fa nitambatra kosa izany nanangana n'ilay gouvernement mondial rehefa milaza azy ny apôstôly Jaona ao amin'ny Apokalipsy 7:12. Milaza ny Daniel ary ao amin'ny 7 ny leoparda nanana loha 4 sy ny elaborina tao an-damosiny.
Daniela 7:1 io. Milaza ny firenena Alemana io isika tany aloha satria ny Alemana tokoa dia nanana fanjakana 4 izay natao hoe Reich. Ny hoe Reich dia royaume na fanjakana ny dikany, ary ny ela-borona tao an-damosiny amin'ny dika teny Grika izy hoe akoho amam-borona voalay amin'ny teny frantsay. Dia ny akoholahy izay milaza ny firenena frantsay. Dia hoy ny baiboly momba n'ity léopard ity hoe nomena fanapahana izy. Ny Alemana tokoa dia nanana fanapahana lehibe foana hatramin'izao. Io izy mitondra ny Union Européenne miaraka amin'ny frantsay io, izay lazain'ny baiboly hoe biby matsiravina ao amin'ny Daniel 7 izay manana tandroka 10. Liona nanana elatra voromahery kosa. Isika tany aloha dia milaza ny Angletera sy ny Amerikanina nitambatra aloha. Daniel 7:1. Ary niongotra tamin'ilay liona ilay elatra avy eo ka nijoro tamin'ny tongony roa ny baiboly. Milaza ny Amerikanina niala tamin'ny Anglisy ka nahaleo tena tany Amerika dia nijoro tamin'ny tongony roa izy avy eo. Ny berana mpisondrotra ny elatenany iray isika dia ny Rosianina Daniel 7:1. Hoy ny baiboly milaza azy hoe nisy taola tehezana telo teo am-bavany anelanelan'ny nifiny. Milaza n'ireo firenena telo izay nozanahan'ny Rosianina foana ireo, fa voaingana vao nahazo ny fahaleovan-tena dia ny Osetia Atsimo, ny Georgia ary ny Abkhazia. Dia hoy ny teny hoe ary toy izao ny voalaza taminy, mitsangana homana nofobe. Io ndray dia milaza ny rafitra sy ny kolotsaina communiste izay nentin'ny Rosianina efa saiky nanenika an'izao tontolo izao. Dia hoy ateo hoe raha nisaraka sy nahaleo tena ny lazan'ny mpaminany Daniel azy eo amin'ny Daniel 7 dia nitambatra ho gouvernement mondial kosa lazan'ny apôstôly Jauna n'ireo firenen'ireo. Hoy izy teo milaza n'ilay gouvernement mondial hoe ary ny biby ity izay efa hitako dia tahaka ny léopard, ary ny tongony tahaka ny an'ny bera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Hitantsika fa nitambatra ho ilay fanjakan'ny bibidiana ilay gouvernement mondial no lazan'ny apôstôly Jauna azy eto. Dia tahaka ny léopard hoy ny baiboly io gouvernement mondial io. Ny Alemana ny léopard hoy isika teo, ary ny teny faminaniana milaza ny léopard teo dia milaza hoe nomena fanapahana izy. Mazava be zany satria anana fanapahana lehibe ty gouvernement mondial ty, ary anao génocide famonoan'olona be tahaka ny nataon'ny Alemana tamin'ny jiosy izy, fa saingy ny kristianina kosa izay manohatra azy no hiaran'izany. Ny Daniel 7:4 dia milaza an'izany manao hoe hanimba ny mahery sy ny olo-masina izy. Ny Daniel 7:7 manao hoe andrava ny tany rehetra ary anosiosy sy anorotoro azy izy. Ny hoe ny tongony tahaka ny an'ny bera indray dia milaza fa anana tongotra tahaka ny Rosianina zany io fanjakana ho avy io. Metodikany dia anana tanjaka ara-tafitra tahaka ny Rosianina izy, ilay gouvernement mondial, satria ny tongotra dia afaka milaza ny tanjaka. Haitsika tsara fa tsy misy firenena sahady amin'ny Rosianina zany raha amin'izao andro faran'izao, indrindra moa izy efa miaraka amin'ny ray tendro amin'ny sinoa io. Mety mbola azo lazaina koa io tongotra io hoe tongotra tahaka ny an'ny bera dia mety milaza ny fandendehanan'ny rafitra communiste izay manerana an'izao tontolo izao izay nentin'ny Rosianina. Ary amin'ity gouvernement mondial ity dia ivoivoy anenika ny tany rehetra mihitsy zany rafitra communiste zany, satria hoy ray ny mpitondra, hoy ray ny rafitra ekonomika, dia nimariky ny biby ity izay ho avy, tsy afaka mividy, tsy afaka mifaritra izay tsy manaraka azy. Hoy ray ny fivavahana, dia ilay religion mondial ampikambana ny religion rehetrarehetra izay tsy mitovy, tsy hoekena intsony izay tsy mitsofoka ao anatin'izany fivavahana zany rehefa avy eo, fa ho enjehana izay tsy miditra ao. Rafitra communiste zany. Milaza ny Daniel 7:1 hoe ary toy izao ny voalaza taminy, mitsangana homana nofobe. Dia izany ty gouvernement mondial anenika n'ity zao tontolo izao ty. Dia hoy ny baiboly hoe ary ny tongony tahaka ny an'ny bera. Ny farany dia niteny hoe ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Ny liona hoy isika tany aloha dia ny anglisy, ny vava dia entina miteny langue ampiasaina. Iteny inglisy zany ty gouvernement mondial ty. Mazava be koa zany satria ny teny inglisy zao ny langue internationale ampiasaina eran'izao tontolo izao. Dia tena mahavariana ry havana ny fahatanterahan'ny baiboly, satria
tena mandeha makany amin'ny fanatanterahana ny fananganana nyity gouvernement mondial ty mihitsy tsika zao ro firenen'ireo tokoa no hita fa andrafitra azy. 900 taona teo eo ny elanelany nanoratan'ny mpaminany Daniel sy ny apôstôly John, kanefa dia ireo biby milaza ny symbole na fanjakana ny lazainy Daniel ao amin'ny Daniel toko 7 ihany no ny lazain'ny apôstôly John ho mandrafitra nyity gouvernement mondial ty ao amin'ny apokalipsy toko 7:20. Tsy ny fahakalala nefa izy mirahalahy reo fa mahafinaritra dia mana-pirofo-tsotro zao zany fa Jesosy Kristy no an'ny mpanoratra ny baiboly sy ny faminaniana rehetra, fa niova sekretera fotsiny izy 900 taona taty aoriana. Hoy tokoa mantsy ny Petera 2:1-2 hoe fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona arak'izay nitondrany ny fanahy masina azy. Ny dikany dia tsy olona ny nanoratra ny baiboly fa Jesosy Kristy ny mpanoratra, ary sekretera daholo fotsiny ihany ireo mpaminany sy apôstôly rehetra izay nanoratra. Ka ho anao izay mbola tsy mino ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ao ny baiboly dia milaza aminao mihitsy ny teny androany fa tena réel ny baiboly ary tsy maintsy tanteraka foana izay voalaza rehetra ao. Ony Lioka 1:7-30 hoe fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra taon'Andriamanitra. Nosoratana ao antsika ty amin'ny atombotra ny fiaviany zany satria tian'Andriamanitra hiomana amin'ny fiaviantsika. Milaza ny baiboly fa rehefa tonga tokoa ireo firenen'ireo ka mandrafitra an'ity gouvernement mondial ty dia ho avy ny tompo. Tsy maintsy ho avy izy akany azy, ary tsara ny tsy fahamarinana sy ny tsy fahamasinana rehetra izay tsy nibebahana na taiza ary na oviana. Ka dia ny mbola manana fotoana iomanana sy ambenana dia ny mbola manana fofinaina dia raiso tompontsoa anao zany fahavelomana zany, satria marina amin'ny fitsarany foana Andriamanitra ary tsy maintsy mahatanteraka ny tenin'izy. Dia hoy ny apôstôly John rehefa nilaza an'ity gouvernement mondial ity teo hoe nanana tandroka 10 sy lofito izy. Apokalipsy toko 7:1. Ny lofito zany raha azontsika tsara ny fanazavany zany dia ny lohan'ny leoparda 4, ny lohan'ny liona anankiray, ny lohan'ny bera anankiray ary ny loha anankiray an'ilay biby matsiravina, ary ny tandroka 10 kosa dia ny tandroka 10 n'ilay biby matsiravina. Ireo ny firenena anangana n'ity gouvernement mondial ity hoy ny baiboly, ary tena miara-mahitsy tsika zao fa izany tokoa no mitranga. Ny tandroka 10 dia hoy ny baiboly hoe fanjakana 10 hiara-njaka amin'ilay président mondial iray ora alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy. Hoy ny apokalipsy toko 7:12 hoe ary ny tandroka 10 izay hitanao dia mpanjaka 10 izay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana ho tompanjaka iray ora miaraka amin'ny bibidia izy. Mazava ho azy fa tsy iray ora arabaky teny hoe 90 minitra akory ny tiany baiboly lazainy eto, fa tena fotoana fohy dia fohy alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy rehefa tonga izany fotoana izany. Tsy mbola fantatra mazava aloha hatreto noho izany hoe izy ireo tandroka 10 ireo, fa nilazain'ny baiboly eto dia anosika n'io antikristy io izy nalay bibidia voalohany ary anjaka 3 taona sy tapany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy. Avy aiza no ivoahan'ity antikristy ty ary? Raha araky ny baiboly aloha zany dia ireo tandroka 10 ireo no anosika azy arak'ilay soratra masina teo. Ny liona sy ny elatra voromahery, ny bera, ny leoparda sy ny elaborona, ireo no anosika azy mba ho tonga eo amin'ny fitondrana izy. Dia hoy ny Daniel toko 7:15 hoe nodiniako ny tandroka ka indro nisy tandroka kely ray koa nipotra teo aminy, ary novoana teo an'leon'io ny tandroka 3 tamin'ireo taloha, ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra mihoapapana izy. Ny tandroka kely ny voaka lazainy eto dia ilay président mondial hitondra n'ilay gouvernement mondial. Ny hoe manana maso toy ny mason'olona ilay tandroka dia miendriky ny gouvernement mondial izay piramida misy mason'olona tokana no hitan'ny Daniel teto. Hitantsika amin'ny vola dolara izany izay misy soratra hoe novus ordo seclorum, izay midika hoe nouvel ordre mondial. Io ilay gouvernement mondial européenne ary ve zany izy, satria ilay tandroka 10 no anosika azy. Misy teny koa amin'ny Isaia milaza fa ho asirianina izy. Ny asirianina taloha amin'ny baiboly dia
Turkia sy ny manodidina azy iny mety ho avy any ve zany izy sa mety izy mpitondra Europeanina fiaviana avy any amin'iny manodidina ny Turkia iny, ireo fanjakana ny tany sain'ireo hoe mety misy avy any ho hitatsika eo ihany izy. Fa ny Isaia 4:20 andininy 5:20 de manao hoe de ny anoritory ny Asirianina ny taniko ary anitsakitsaka azy eny tendrombohitro. Jehova no milaza an'io. Io no milaza fa tena ho Asirianina tokoa ny fiaviany ty Antikristy voalohany ity. Milaza ny fiaviany Jesosy Kristy anoritory ilay Antikristy io. Efa nianarantsika tany amin'ny adin'ny Ara-Magedona fa efa mitambatra zao ny Rosianina sy ny Iranianina ary ny Turkia mampitonga zogany Israely amin'ny fampiororona tsy misy farany, amin'ny fandrahoana anazy hoe ho raillé dans la carte mihitsy amin'ny fitaovam-piadiana nukleary. Fa ho avy Jesosy Kristy hanafaka ny Israely amin'izany ziogany zany. De hoy ny toy an-teny hoe ny zioga fitondrany de hiala amin'ireo Israely ny tena lazainy eto, ary ny entana ho afaka amin'ny sorony. Ny Mika 2:10 koa de mbola milaza fa tena ho Asirianina ty lehiben'ny gouvernement mondial ty. Ny tantara ny faminaniny Mika ny fanafahan Jesosy Kristy any Israely koa ny teny rehefa tonga Jesosy Kristy. Anao ny QG-ny ao amin'ny tepolo fahatelo zay ho atsangany jiosy eo ty président mondial ty ka mety avy etao izy araky ny efa nilazaintsika tany aloha. Hoy ny Tesalonianina 2:2 tapany 2 hoe iseho ilay lehilahy nota de ilay zanaky ny fahaverezana, ilay manohatra ka manandra tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahana ka de mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tena no Andriamanitra. De milaza ny Mika 5:4 fa ilay Asirianina io de ibody ao amin'ny tempolo fahatelo zay ho atsangany jiosy eo ary ho avy Jesosy Kristy hanafaka ny Israely aminy amin'ny fiaviany be voninahitra. Hoy ny teny hoe ary izy Jesosy Kristy io no fiadanana raha tonga eto amin'ny tanitsika ny Asirianina ka miditra ao amin'ny trano be atsika. Asirianina zany ny fiaviany ary tsy maintsy manatanteraka zay rehetra lazainy ny Baiboly amin'ny maha-Antikristy azy izy, fa raha tsy zany izy tsy Antikristy. Efa milaza ny rehetrarehetra amin'izao fotoana izao ny mpandinika rehetra fa efa mandehandeha any izy amin'izao tsika amin'ny teny izao. Mazava ho azy fa Satana no ambadika izany rehetra zany satria te hangala tahaka an' Jesosy Kristy izy zay Andriamanitra tonga tamin'ny nofo nanao ny famonjena antsika. Fa izy kosa de tonga amin'ny fahatezerany lehibe ho ny Baiboly hitondra n'ity zao tontolo zao ty ao anatin'ny fahoriana lehibe. Ho tanterahany zany any amin'ny alalan'ilay président mondial ty satria io misy olona io hitondra n'izao tontolo zao de hiditra ankiriny ao amin'ny olona io izy anatanteraka n'izany planiny rehetra zany. Tsy misy firenena mety hoe anaiky hoentin'ny olona ray avy amin'ny firenena hafa zany na firenena iza satria manana ny fiandrianam-pireneny daholo ny firenena rehetra. Fa rehefa atao ao anatin'ny chaos tanteraka ny firenena rehetra de anaiky ho azy an'izany fandaminana hitrangy zany izy. Zany no anton'izao aretina miparitaka eran'izao tontolo zao mba haka-chaos ny toe-karena rehetra. Hitatsika fa tsy mitsahatra mitombo sy memahery vaika ilay aretina miparitaka amin'izao fotoana izao ahatonga ny firenena rehetra tena ho ao anatin'ny chaos. Ny chaos faratampony de ny ady lehibe fahatelo zay efa hitatsika teto fa fipoahana nukleary lehibe andringana ny ampahatelon'ny olona eto ambonin'ny tany ao ny Baiboly ary ao anatin'ny ora vitsimony zany. Trompetra fahenina ao amin'ny Baiboly io zay alohan'ny trompetra fahafito atongavan'i Jesosy Kristy. Efa tena mangotragotraka be mihitsy amin'izao amin'ny on'ny ofratiny ary pitika afikely fotsiny sisa ndrasana de tena atahorana tonga any amin'izany ady lehibe fahatelo zany lazain'ny Baiboly zany. Ny zava-miseho amin'izao fotoana izao de rehefa niala tao Afghanistan ny miaramila Amerikanina de navela tao ny fitaovam-piadiana mahery vaika maro zay mitetina milliard $2 maro, basy lance roquette avo lenta vita Amerikanina, helikoptera Apache 50 mahery, fiara mifono V9 sy fiara maro miaraka amin'ny ordinateur maro Amerikanina. Efa noho izany Amerikanina no pitehana ihany zany rehefa tsy zakany nentina nody kanefa de miezaka mihitsy mamerina an'izany amin'ny loniny zao reo manam-pahaizana miaraka amin'ny Taliban. Ny fanontaniana mipetraka de ny hoe hipetraka amin'izao ve reo Taliban reo fa tsy hamaly faty. Efa tena
mazava fa miaraka amin'ny ao ambadika ao ihany koa ny iranianina sy ny rosianina ary ny sinoa ny turkia zay efa lazaitsika tany aloha hoe andeha andray anjara ao anatin'ny adin'ny Armagedona. Tena miazakazaka manatanteraka an'izany voasoratra rehetra zany tsika ry havana, manatanteraka an'izany mihitsy ny zava-mitranga amin'izao fotoana iainantsika izao. Io gouvernement mondial io ny fanjakan'olombelona farany eto amin'ity zao tontolo zao ty, fa ho farana an' Jesosy Kristy amin'ny fiaviany amin'ny voninahitra lehibe zany, ka de ho izy no mpanjaka mandrakizay avy eo. Fa ny mahafinaritra lazaiko anao androany de raha mety ianao ia de ho anisan'ny tondra an'izany fanjakana zay ho apetraky Jesosy Kristy mandrakizay zany isika. Hoy ny Daniel toko 7:7-10 sy ny 7:20 hoe ireo biby lehibe efatra ireo milaza an'ireo fanjakana rehetra ny tany saitsika teo reo zany izay anangana an'ilay gouvernement mondial, de hoy ny toy an'ny teny hoe de mpanjaka efatra izay atsangana amin'ny tany, nefa ny olo-masiny avo indrindra no azo ny fanjakana ary anana ny fanjakana mandrakizay alaovalo. Hitanao, ny mandat présidentiel amin'ny fanjakan'olombelona de 4 taona na 5 taona raha maharitra indrindra, fa ny fanjakan'Andriamanitra kosa de ho 10 taona eto an-tany ny fiatombohany ary mandrakizay tsy manam-pahatamperana avy eo. Tsy fantatra ianao fa za manokana de miandrandra n'izany fanantenana mahafinaritra zany, na inona takin'ny tenin'Andriamanitra ho ataoko amin'izany de ho ataoko zany satria te hanana fiainana mandrakizay miaraka aminy aho, fa tsy te hijalijalo voalatsa mandrakizay any amin'ny elo sy ny fikotroan'ify zay lazainy ny baiboly ahazo an'izay tsy mandray ny filazantsara. Hoy ny Tesalonianina 2:7-7 sy ny 9 hoe raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjeliny heriny amin'ny afo midedadeda, amaly zay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy Tompontsika. Mbola manana tombontsoa hiara-anjaka aminy isika fa tsy maintsy tonga olo-masina aloha, satria hoy ny teny teo hoe ny olo-masiny avo indrindra no azo ny fanjakana ary anana fanjakana mandrakizay alaovalo. Ny Apokalipsy toko 20:9 de manao hoe sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-anjaka aminy arivo taona. Fanantenana mahafinaritra zany ry havana. Hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Titosy 2:7-10 milaza amintsika hoe miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy atsika de Jesosy Kristy. Ivavaka ao anao amba ho tonga amin'izany fanantenana mahafinaritra zany ianao, satria zava-doza mandrakizay miazo ny olona tsy ho afaka mitsena ny tompo eny amin'ny abakabaka arak'ilay teny teo. Inona ary ny tsy maintsy ataoko sy ataonao mba ahatongavantsika olo-masina ka hisitraka an'izany tokoa isika? Hoy ny Korintianina 1:7-7 hoe aza mety ho fitahany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao akiriny de tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. De hoy ny 2:7 hoe ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa no hamasinina ianareo, efa no hamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Ny tanisa faharatsiana betsaka ny apôstôly Paoly teto: fijangajangana, fanimpotsampy, alabadin'olona, sodomita, pierina, fitiavam-bola tafahoatra ny dikan'izany, mpimamo, mpanaratsy, mpifosafosa, mpanao akeriny. De hoy ny farana ny teny hoe de tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Raha mbola ao anatin'izany ianao androany de fotoana mety zao, ary aza mieritreritra hoe zao faharatsiko zao ve de ho tonga olo-masina zany? Eny ry havana, na inona mbola faharatsianao androany, na inona toerana maloto zay eritreretinao mbola misy anao androany de natao anao izany tonga olo-masina zany, satria hoy ny toy an'ny teny teo hoe ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa no hamasinina ianareo, efa no hamarinina ianareo.
hitanao fa na dia ao anatin'ireo ratsy voatanisa rehetrareo aza ny olona dia mbola hoy ny baiboly hoe manana fanantenana ny ho voasasa ho amasinina sy ho amarinina ho tonga olo-masina dikan'izany. Na izao pastera mitory-teny aminao zao aza dia anisan'ny lomany tao anatin'ny sasany tamin'ireo faharatsiana voatanisa ireo tokoa taloha, fa faly am'laza aminao androany fa afaka mbola ho voasasa ianao ary tsy voasasa fotsiny fa ho amarinina sy ho amasinina. Inona no anasanantsika sy hanamarinana antsika ary hanamasinana antsika? Hoy ny teny hoe tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika teo. Voasasa madio isika rehefa tena mibebaka marina ka tsy mamerina mini manota intsony fa mitododoa amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra amin'izay, ary tsy mijanona eo fa manaiky mandevina ny otantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fandevenana ny otantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ny batisa amin'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ranobe no ampiasaina satria fahafatesana ho isika tany aloha ny fibebahana ary fandevenana kosa ny batisan'ny ranobe. Ilay isika nanao an'ireo faharatsiana ny tany saina rehetra teo aloha teo ireo no alevina rehefa avy nanapa-kevitra ny tsy ny manota intsony, fa lazain'ny baiboly hoe maty no ny amin'ny ota. Hoy ny Romanina 9:1 ka hatramin'ny 4 milaza azy hoe mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatria izany ataontsika izay efa maty ny amin'ny ota ahoana, io le milaza hoe maty ny amin'ny ota, no velona amin'ny ihany. Dia hoy ny 4 hoe koniarana levina tamin'ny batisa ho an'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Hitanao fa milaza ireo tenin'ireo fa rehefa avy ny bebaka sy nanapa-kevitra ny tsy hanota intsony isika dia atao hoe maty ny amin'ny ota. Rehefa maty dia tsy maintsy alevina. Ara-panahy daholo ny resaka eto, alevina amin'ny batisan'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay no tsy maintsy ranobe ny rano ampiasaina satria fandevenana ilay olona mpanota taloha no atao eto. Alevina ao anaty ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fiainany taloha mba handeha amin'ny fiainam-baovao izy avy eo araka ilay teny teo. Rehefa vita izany dia voasasa ianareo i apôstôly Paoly teo. Ateraky ny rano koa no ilazan'i Jesosy Kristy an'io batisan'ny ranobe io ao amin'ny Jaonina 7:1-5. Olay teny hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ninina mihitsy teto ilay Andriamanitra ny lanitra ny laza hoe lazaiko aminao marina dia mbola miampy hoe marina tokoa. Andriamanitra tsy mba minina foana izany fa mila sokafana tsara ny sofim-panahintsika rehefa maheno an'izany mba hatanteraka ny teny hoe ateraky ny rano. Dia ny rano tsy maintsy lehibe noho ilay olona, fa raha kely noho ilay olona ilay rano ampiasaina dia lasa ilay olona indray no mitera-drano. Zay no maharanobe ny ampiasana amin'ny batisan'ny rano. Zay ilay anasanantsika sy fomba hanadiovan'Andriamanitra antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Rehefa mivoaka avy ao anaty rano antsika dia fafany Jesosy amin'ny rano izay nalatsany tao Kalvari daholo ny elontsika rehetra. Ny fanamarinana antsika sy ny fanamasinana antsika indray dia arak'ilay teny teo hoe tamin'ny fanahin'Andriamanitra dia tamin'ny fanahy masina izany. Mbola tsy mahazo mijanona eo amin'ny fibebahana sy ny batisan'ny ranobe tsika fa tsy maintsy miroso amin'ny batisan'ny fanahy masina. Arak'ilay teny eo amin'ny Jaonina 7:5 teo hoe tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy. Ny batisan'ny fanahy masina dia manome hery antsika tena andehanantsika marina amin'ny fiainam-baovao ka azahoantsika ny fahamasinana sy fahamarinana rehetra takino ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy miaina masina isika raha teo any an-danitra ry havana satria rehefa nilaza ny lanitra ny baiboly ao amin'ny Apokalipsy 2:20 dia ny faranan'ny apôstôly Jaona izany ao amin'ny 7:20 hoe ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina. Ny batisan'ny fanahy masina irery ihany no afaka manamasina antsika arak'ilay teny teo. Tonga olo-masina no hiantson'ny baiboly antsika rehefa voasasa isika ka manaiky ho fenona ny fanahy masina amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahy masina. Mila fenon'ny fanahy masina foana isika satria tahaka ny solika io. Rehefa avy nanao ireo plein androany dia mila mameno an'izany foana satria mihaino io rehefa mandeha eny isika.
zany na tonga an' Jesosy Kristy nanao fanoharana ny amin'ny Virjina folo ao amin'ny Matio toko 5:20 ny 5 adala ny 5 endry ka ny 5 adala dia ireo izay lany solika. Ny lany solika dia tsy tafiditra amin'ny lanitra hoy ny Baiboly. Zany no ilana ny fiangonana ry havana hanofanana ny olona ho feno ny fanahy masina foana. Amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahy masina no anadiovan'Andriamanitra ny akanjo-panahintsika ho vaovao foana. Tsy hitantsika maso zany fa izany ny planin'Andriamanitra amin'ny fitazomana ny fahanadiovana antsika sy ny fahamasinantsika. Hoy ny Apokalipsy toko 2:20 hoe sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Hoy ihany ny Apokalipsy toko 4:15 hoe sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany fa ndrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarany. Ny fahafenon'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahy masina no manadio sy mitazona ny akanjo-panahintsika tsy horovotra sy miketrona ka hitanjaka ny ara-panahintsika. Ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona rehefa tena fenon'ny fanahy masina. Ny batisan'ny fanahy masina rehetra ao amin'ny Baiboly dia ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra daholo ny fandraisana azy. Mbola milatsaka izany fanahy masina izany ankehitriny ary ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra foana ny fandraisana azy satria Andriamanitra ny tsy miova. Tsy fandraisana ny fanahy masina fotsiny ny teny amin'ny teny tsy fantatra fa sady replein amin'ny solika anao mihitsy mba ho feno ny fanahy masina foana ianao. Raha fehezina zany dia tsy maintsy ateraka ny rano sy ny fanahysika raha dia ho tonga olo masina ka hitsenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rao any lanitra. Bebaka aloha maty amin'ny ota, tsy mini manota intsony ary avy eo dia mandevina n'izany ota zany mihitsy amin'ny batisany ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hanaporofona fa tena ny bebaka marina satria ny zavatra alevina dia maharikoriko indray manafongatra an'izany. Avy eo zay ny hevitra ara-panahiny ilay fandevenana ary ateraky ny fanahy avy eo dia mandray ny fanahy masina amin'ny batisa ny fanahy masina ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra foana. Rehefa nilatsaka ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia nananatra n'ireo olona nanombo an' Jesosy Kristy tao amin'ny hazo fijaliany Petera. Ka rehefa voatsindrona ny fonon'ireo dia nanontany an'i Petera sy ny apôstôly namany izy ao amin'ny 7:30 hoe rahalahy inona no ataonay? Dia hoy Petera ao amin'ny 7:30 hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Inona ny atao hoe filazantsara famonjenantsika? Io no atao hoe filazantsara famonjenantsika izay efa no hazavaintsika foana tany aloha. Nolazain'ny Petera zany ho an'ireto olona reto izay namono ny vantana an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa mbola izany ihany koa ny teny fikasana na filazantsara ho isika teo mbola hamonjenantsika amin'izao andro farany izao. Hoy Petera ao amin'ny 7:30 manazava an'izany hoe fa ny teny fikasana ilay 7:30 teo io teny fikasana io hoe mibebaka atao batisa mandray ny fanahy masina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsony Jehovah Andriamantsika anatona azy. Io ihany ny filazantsara na teny fikasana amonjenantsika na izy sika na izy, tsy ny jiosy sy ny taranany izay nanombo an' Jesosy Kristy mivantana teo amin'ny hazo ihany fa izay rehetra atsony Jehovah anatona azy ny teny teo. Satria sika koa na iza na ianao na iza dia efa samy namono an' Jesosy Kristy sy nanombo an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana avokoa saingy ara-panahy kosa. Hoy ny Isaia toko 3:10 hoe nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy ny torotoronina noho ny helontsika. Tanao ny otatsika ny tany saina nataontsika taloha reny nandefina azy teo amin'ny hazo fijaliana. Ara-panahy ny resaka eto. Hoy ny Korintianina voalohany toko 10:17 hoe Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina. Miantso ny olona rehetra Jehovah Andriamanitra amin'izao andro farany izao ry havana mba hanantona azy daholo sika arak'ilay teny teo. Raha teo voantso ianao, raiso, ioreno ary tany tsara izany filazantsara famonjenantsika izany. Tsy mitsahatra mitory an'izany filazantsara izany foana izay mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy mba ho maro ny olona hitsena azy rehefa tonga tokoa eny amin'ny rao any lanitra izy.
raha resy lahatra ty hanampy anay ianao amin'ny fitoriana de efa iomenay io ny laharana finday misaotra anao sahady ny amin'izany fanampiana zany fa tena manampy anay mihitsy zany manatanteraka n'izany asa masina ataonay manerana ny ty Madagasikara ty zany. Tapotra ny fandaharantsika androany ary amin'ny manaraka indray de mbola alinanao ny fandaharana ary aza vela izy asakananao mihitsy tsy hanaraka an'izany. Veloma tompoko.